Arak'izay dia mbola manantena fatratra an'ity fivedinany amboaran'ny filoha ity izany dia toa mpankafy ny taranja baolina lavalava izay indreo no araka nambarana tao efa ela izy ity mipetraka dia ary dia antanena fa mbola hitohy ho an'ny lalao, ho an'ny mpilalao, ho an'ny mpankafy ihany koa moa izay mitady lalao goavana tahaka ireny hatrany hatrany. Marina tokoa zany namana mbola tiana satria io moa zany maha izay hoe fivedinany amboaran'ny filoha izay dia tsy maintsy mila ny fankataovana avy any amin'ny filoham-pirenena vao afaka tanterahana izay fananana izay hatramin'izay hatramin'izao aloha araka ny nambarako teo dia ambisy hatrany ity fananana ity fa dia andrasana zany izay fanapahan-kevitry ny any amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny amin'ny anatanterahana ity fananana ity. Mandra-piainan'izay ary dia resaka taranja basketball asika fiadinany tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra izy ity fantatra ary ireo ekipa hiatrika ny lalao famarana. Fiadina ny tompon'ny amboara ny marimarina kokoa satria mbola vao hanomboka moa ny fananana ho an'ny section fa mialoha hanomanana an'izay fananana izay no nikarakarana zareo avy eo amin'ny section izay fiadina ny amboara izay ka ho an'ny senior zazavavy ary dia ny JCSA sy ny MPTOL no tafita hiatrika ny lalao famarana ary ny zazalahy latsaky ny 20 taona kosa dia ny BBCM hikatroka amin'ny asa lalao manasadalina izay hikatrohan'ny BBCM sy ny FBC no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity. Tafita amin'ny famaranana ny BBCM sy ny asa eo amin'ny skajy latsaky ny 20 taona zazalahy amin'ny fiadina no tompon'ny amboara eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra taranja basketball. Ity arantsika amin'ny tsara ity dia ny lalao manasadalana teo amin'ny BBCM manao akanjo mena izay mikatroka amin'ny FBC manao akanjo fotsy. Ny BBCM teto nivoaka mpandresy tamin'ny isa araky ambinipolo no 320. Azo lazaina fa niady tsara ity lalao manasadalana ity na dia inisiany aza ny elanelana. Teo amin'ny ampaefam-potoana voalohany no hita ao tsy dia tao tsara ny FBC ka ny BBCM nararaka izany. Na izany izy nefa dia niezaka ny nanenjika ny isatrany ny FBC tamin'ireo ampaefam-potoana 3 ambiny saingy efa nisy ny elanelana ka dia mora foana ho an'ny BBCM no nibata ny fandresena. Vokatra teo amin'ny lalao manasadalana ho an'ny senior vehivavy dia tafita amin'ny famaranana ny JCSA sy ny MPTOL. Ny JCSA nandresy ny fandrefiala tamin'ny isa 7:750 ary ny MPTOL nandresy ny asa tamin'ny isa 7:50 no 40.